izay irany Aretha Franklin izay indray no anokafantsika zany ny fandaharana izay ataontsika androany. Miarahaba ny mpifankatia rehetra zany tratrin'ny Saint-Valentin. You make me feel like a natural woman. Zany hoe ianao zany dia mampatsiahy ahy ohatrin'ny hoe natoraly zany ny fijerinao ahy, na amin'ny fotoana manao ahoana na amin'ny fotoana manao ahoana, na amin'ny fotoana mareraka ahy avy miasa, na amin'ny fotoana mifoha vao maraina mbola misavoritaka ny volo, na rehefa marary mafy zany misy ny douleur izay manaitaina amin'ny osatra sy ny rehetrarehetra izany dia mahita ahy foana ianao zany hoe ohatrin'ny natoraly, izany hoe mahita foana ahy zany ohatrin'ny tsara tarehy foana zany manoloana ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainana. Ny resantsika anio zany dia ny hoe inona ny atao hoe séduction, zany hoe vraie séduction zany eo amin'ny mpifankatia. Matetika moa zany ny hoe séduction dia tanisaina foana, ny hoe amboarina tsara ny volo, manao maquillage, manao lokomena, amboarina tsara ny hoho, atao tsara ny fitafy, amboarina ny fiteny, zany rehetrarehetra izany zany dia ao anatiny daholo ny hoe séduction izay apetrakintsika olombelona izany. Ohatran'izany koa zany ny eo amin'ny lehilahy koa dia hoe amboarina tsara ny fitafiana, amboarina tsara ny volo, amboarina tsara ny fomba firesaka, ny fahaizana mandangolango an'ilay vehivavy, dia ny volabe, miasa mafy, zany rehetrarehetra izany, ny fanomezana cadeau, ao anatin'ny séduction daholo izany zavatra rehetrarehetra izany. Miodikodina eo nefa ny zavatra rehetra ny hoe moa ve natana ny tena fifankatiavan'ny mpivady sy ny mpifankatia izay karazan-javatra rehetrarehetra izay, satria mbola maro dia maro zany ny faharavam-pitiavana, ny faharavan'ny tokantrano ao anatin'izay hoe karazana séduction teneniko teo zay. Indrindrandrindra moa zany efa ao anatin'ny fandrosoana isika zany amin'izao fotoana zao, teknôlôjia avo dia avo izany izay hoe entina zany mba hamirapiratana, entina mba hanaovana séduction goavana dia goavana zany eo amin'ny fiainana. Kanefa dia mbola misy ihany ny faharavam-pitiavana sy ny faharavan'ny tokantrano. Inona zany ilay tena teboka tokana mitazona ny atao hoe séduction tena izy zany, dia ny personnalité, ny maha-izy azy ianao, izany hoe ilay maha-izy azy ianao zany ilay toetra maha-izy azy ianao zany rehefa iny no eken'ny olona izay miaraka aminao, izay mifankatia aminao, izay no séduction goavana indrindra. Ny toetra izay tsy amboamboarina ao aminao, ny zavatra rehetra maha-izy azy ianao. Raha ohatra ka ny zavatra tianao ohatra dia hoe tsy manao maquillage, tsy asiana lokomena, tsy manao karazana hoe fanamboarana volo, na mamboatra hoho, fa hoe tena mijanona natoraly. Rehefa zay zany ny tianao dia rehefa koa zany mampetipety anao zay zavatra zay dia tazomy, ary mampety ihany koa
ny fifandraisanao zany a amin'ny vadinao rehefa zay zany ny tiany koa kanefa tianao ihany koa kanefa na ty zany aza dia rehefa zay ny tianao de asa be kritika ny olona izay hoe manamboamboatra ny tenany sy ny manao zay mapetipety ny tenany ao anatin'ny personnalité daholo zany zavatra rehetra izany ka hitataratra eny amin'ny fombafombanao fa sambatra ianao a amin'izay safidy ny raisinao a tamin'ny fiainanao. Rehefa koa ianao hoe tia manao makiazy, tia manao lokomena, tia mamboamboatra ny tenanao, rehefa izay no mapetipety ianao a, izay a no mitondra ny asambaranao aminao a, de tazomy zay. Fa na de miteny ara ny olo tianao hoe za tsy tia an'ity lokomena ty, za tsy tia an'ity makiazy ty, dia mieritrereta ihany raha ohatra ka fantany fa zay ny tianao kanefa rarany ianao zany hanao an'ilay izy de mieritrereta ihany amin'izay fotoana izay satria matetika koa izy a mitoditodika rehefa mahita an'ilay vehivavy a manao an'ilay zavatra izay a hoe rarany any aminao. Eto ka mpieritrereta antsika zany zavatra rehetra zany a eo amin'ny hoe resaka séduction, ny vraie séduction de ny hoe à l'aise ianao zany a amin'ny zavatra rehetra izay any aminao, sy matahotra vavan'olona ary mahay mijoro amin'ny hevitra izay hoe aposakao. Rehefa hoe marina ny zavatra lazainao, tsy manao ratsy olona ianao, izay zavatra zay koa dia séduction, goavana de goavana zay, lay hoe tsy manao ratsy olona. Satria mantsy a manodidididina an'io hoe tsy fanaovana ratsy olona io mantsy zany a misy fiatraikany goavana de goavana any amin'ny personnalité-ny tsirairay zay ilay hoe fanaovana ratsy olona zay, satria tsy mitombotombona tsara ianao, maimaina ianao, tsy mety tena hoe tranquille ny olona iray izay manao ratsy olona. Ohatra iray a izay hoe atoroko atsika mianakavy ny momba an'izay hoe fanaovana ratsy olona, ny olombelona rehetra akory tsy madio daholy, samy manana ny toetrany, fa saingy misy ny fahotana sy ny toetra izay manao ratsy olona, misy kosa nefa zavatra hoe zavatra any amin'ny olona iray a, lesoka any amin'ny olona iray fa tsy manao ratsy olona. Ohatra raisiko amin'izany a de ny hoe ny tantaran'ny baiboly ao amin'ny miresaka ny Noa izay hoe namboly voaloboka izy a, namboatra divay rehefa avy eo a, de mamo ingiahy Noa, nefa izy dia olona tsingoim-bolo, olona estimen'olona tamin'izany fotoana izany a teo amin'ny fiarahamonina. De rehefa mamo izy a de niboridana. Tonga ny zanany ray zany a de toratorany ey zany a ary sady nandasa rehefa nahita azy niboridana. Ny zanany hafa indray nefa zany a de nanafitra lamba azy. Hoentiko miresaka amintsika fotsiny izay zavatra zay a hoe aiza amin'ireo roa tota zanany roa tota ireo zany a no manana ny fahendrena. Ilay torany eny nahita azy niboridana ve sa ilay nanafitra lamba azy. Etiko ampieritreretanan tsika fotsiny mantsy a izay ohatra malaza be izay, izany hoe tsy ho teneniko anareo eto ny ozina nataon'ny Noa rehefa nifoha izy, satria mbola miteraka discussion be zay zavatra zay zany a amin'izao fotoana izao. Fa rehefa dinihanao tokotrany
ny olona izay manana ny atao hoe grandeur d'âme sy ny grandeur d'esprit tsy mandatsa olona fahatanitany zany amin'ny fiainana. Ny olona manana grandeur d'âme sy ny grandeur d'esprit dia manadihady ny zava-misy ohatran'izay koa ny eo amin'ny fifandraisan'ny mpifankatia. Rehefa mamonjy Noa niboritana, nanao ratsy olona ve izy? Nanolana olona ve izy? Tsy zakany ny divay de tsy nahatsiaro teny izy. Ilay zanany zany izay nahita an'ilay spectacle, ny iray afaka nanadihady hoe tsy olona dalana ety iraiko ty e, fa mba sendra solafaka izy ary tsy fantany hoe atraiza ny mety ho vokatry ny amamoana. Andeha saromako lampy izy de niteny Noa hoe ianao sy ny taranakao dia hahita ny tombontsoa rehetra eto ambonin'ny tany. Ilay ny mey nefa nahita azy niboritana dia nolazainy fa ivezivezy eran-tany tsy ahita ny mangirana. Etiko fotsiny izay zavatra rehetrarehetra izay ampieritreretana antsika ny amin'ny hoe atraiza ny fahendren'olombelona. Tsy anjarako ny miteny eto hoe marina ve sa tsy marina ny zavatra nolazainy, fa misy ihany ny toetran'olombelona izay hoe mampieritreritra ihany izany ilay hoe tsy fahatakaran-javatra. Hafa ny olona izay hoe raha ohatra ka mahita olona izay manao ratsy olona, manitsakitsaka ny maha-olombelona, mamono olona, manao intimidation olona, hafa indray ny fipetrany amin'izay fotoana izay. Ohatran'izay zany ny fifandraisantsika olombelona amin'ny lafiny maro dia maro, indrindrandrindra zany eo amin'ny hoe resaka fifankatiavana, resaka fifandraisana amin'ny maha-olombelona. Misy ny lalit-saina kokoa mandalina, tsisy hafan'izay koa ny fifandraisana amin'ny fifankatiavana. Fandalinanao bebe kokoa zany any olo tianao io, ary raha ohatra koa izy manao an'izay fandalinan'izay koa zany ao aminao, rehefa réciproque zay zavatra zay, dia izay no miteraka ny atao hoe séduction, goavana dia goavana eo amin'ny mpifankatia. Ary dia mpifankatia izay aharitra ary hanana ny ataontsika hoe asambarana eo amin'ny fiarahana. Satria isika olombelona dia tsy misy ny tonga lafatra. Rehefa mahatsapa an'izay ny mpifankatia, accepter la personne telle qu'elle est. Kanefa kosa moa raha ohatra ka ilay fifankatiavana kosa fifamotompotehana, fifanaovana tsinotsinona, izay no mitondra matetika zany any amin'ny faharavana. Dia mbola mamerina hatrany zany ny firarian-tsoa ho antsika mianakavy zany amin'ity Saint Valentin ity. Veloma tompoko.